ho aminareo ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny teny mpanjinina amin'ity volana ity dia farak'izay voalaza teo manao hoe miara-miasa amin'ny finoana ny mino. Raha miendra famakiana azy voalohany dia tosy dia manarena neno an'izany hoe raha miara-miasa amin'ny finoana ny mino. Fa raha somary hitarina kely dia ohatra mampampetra-pantaniana hoe itsika zao hoe efa mino e, dia ao anandray aza amin'ny finoana ny mino zany hoe miara-miasa. Sa misy finoana tsy mino ve? Fa akapokaray hoe miara-miasa finoana ny mino. Sa misy manana finoana fa tsy mino? Tsy mety io kamo zany. Koa raha mampisarasary azy le fitenena hoe miara-miasa finoana ny mino, nefa dia tsika mpinoana mola izy dia zany raha tsika miasa indrindra atao misehatra n'Andriamanitra. Ny teny vakina teo no niavintsika ao amin'ny Luka 12:20 manao hoe anaran'i Jesosy, ary hoy ny Tompo, ry Simona, ino Satana efa milofo mitady anareo hokorohina toy ny vary. Nefa izao magnataka ho anao mba tsy ho levona ny fonao, ary efa mibebaka ianao dia ampahirezo ireo lalahinao. Ary hoy izy tamin'ny Tompo, vonona manaraka anao aho, na ohatra ny maizina na dia ampahafatesana azy. Fa hoy Jesosy, lazaiko aminao Petera, raha tsy mbola misy akomaneno an'io dia andahy intelo ho tsy malala ianao. Anaraka ao zany fahafatesana tsara manamarika aloha midikany hoe baiboly. Raha amin'ny teny anglisy dia miaratsy ny kely Bible amin'ny teny anglisy. Ary misy dikany io amin'ny teny anglisy, ny B, ny I, ny B, ny L ary ny E. Bible amin'ny teny frantsay. Ka zao tena dikany io hoe basic information before leaving earth. Atsika amin'ny teny anglisy zany, basic information before leaving earth. Zany hoe fahalalana fototra melohan'ny anara ty ambonin'ny tany, melohan'ny fahafatesana. Zay tena dikany baiboly. Fahalalana fototra melohan'ny anana ety ambonin'ny tany. Eto Petera dia hoe vonona anaraka anao aho, na ohatrany maizina na dia ao fahafatesana azy. Finoana velona meny Petera izany. Ndray mandeha Jesosy Kristy dia nanontany mpiana manao hoe lazainy olona fa iza moa zaho? Dia ao ny teny hoe lazainy Jaona mpanao batisa, lazainy olona Eli. Nefa nametaka mandeha kosa Jesosy Kristy manao hoe fa ianareo kosa manao ao iza? Ary namatsy ianao Petera ka nanao hoe ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia namatsy Jesosy nanao taminy hoe samby etrao Simona Barjona, fa tsy lofa mandranona an'io zany fa ny raiko izay any an-danitra. Manamafy finoa Petera, manamafy zany finoa zany Petera hoe Kristy, ianao ny zanak'Andriamanitra. Manamafy zany teny manao hoe vonona anaraka anao aho, na ohatra ny maizina na dia ampahafatesana azy. Ity fahafatesana ity dia tarantsika maro eto amin'ny olombelona. Raha tsara tamin'ny miambasa tany angamba zay mbola tamin'olo tamin'izany fotoana dia nisy antoko politika anankiray manao hoe izay dia mpikambana ny mpanao atoko io mandrapahafatinay zaho entina milaza fa rehefa mizambara tena iakina ny fonao dia hoe anaraka mitranitrano maizina. Raha ny ambola tamin'io anankiray dia fampianarana mikasika fahafatesana no tena atao. Zany hoe amin'ny toerany toroteny dia fampianarana atao.
dia le mpitandro tamin'izay fotoan'izay mampianatra any amin'ny faculté dia manao akanjo na mpampianatra mihitsy rehefa tamin'izay fotoan'izay tsy toloteny natao afa fampianarana dia zaraina taratasy mihitsy ny mpiangona rehetra mikasika fampianarana natao dia mikasika fahafatisana tamin'izay dia atao daholo ny fivoarany ny fahafatisana zany ao amin'ny testamenta taloha misy ambara tonga telo fa tsy raranareo amin'izany fa tiako ambarany izy zao rehefa nampianatra izy dia mivoaka daholo mikasika fahafatesana reo olombelona manam-pahaizana nandalina zany fahafatesana zany dia lasa andresesa indray hoe indraindray mahazo vahana indray reny olon-dreny eo amin'ny toerany baiboly bezaka amintsika mafatara saint augustin zany sy ny maro samihafa zany mpanoratra zany lasy rendray manandanja fa tsy nara-pamonjen'andriamanitra tsy olotoriny tsy ho ihany fa miteny le mpitandrona manao hoe rehefa mino an' Jesosy Kristy dia ampy anao zay amintsika olombelona dia misy ny tehisedra ny fahafatesana na navanakaiky zay dia 70 taona izy dia narary dia raha tena tiny tsy nanatapotsabo mihitsy ozy izy hoe efa 70 taona efa raha maty raha tsy mahina tsony misy raha zany tsy tehisedra ny fahafatesana raha nandalo mitary 10 lasa zay dia naramatoa netina tamin'ny fandrina teniteny naramatoa azavonona tsy tehisedra ny fahafatesana misy fe nefa ny olona tsy te hanazy zany fahafatesana zany misy tafarisaky tamiko dia mandeha dia natanito izy hoe fatareo misy Jesosy Kristy za nagatsy amin'izany mihitsy izy aza metrahanao an'izany dia ao na fiainam-panahanao zaho efa miteanao fa tsy fantatra Jesosy Kristy tsy inona raha fiainam-panahanao tsy ao mihitsy izy tiako hoe zao ny rangao ahy zay mahafantatra Jesosy Kristy any mana fiaina mandrakizay araisy Jesosy Kristy ho tsosy mamonjy fiainanao ary Tomasina teno zany izy dia avy eo izy dia tantara tamiko zaho izy nanana misy mpiandro zay izy nananako vola dia tonga tao tokantrano dia tonga izy dia mivavaka ozy izy dia avy eo izy ozy izy hoe amin'ny fomba ahoana nanana viaiza no azamony mivavaka eo tokantrano aiza nafataro za ty stylo ty vavava na taratasy ty dia tarika tevitra maro be izy fa za tsy miteny mihitsy fa raisy Jesosy Kristy ao sy mpamonjy fiainanao ary za koa tsy vonona mihitsy miady hevitra aminy itsika koa dia ampianarina an'izany raha misy miady hevitra amintsika ka mamanda be dia aleo tsy miteny olo mpitiavantsika olona sy tao hifandrafy dia zay dia tamin'dia saraka moa zay avy eo nafinaritra dia nazahoako miteny taminy hoe Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy ny fiainana mety naresy nahatra azy ateo fa zao kosa Andriamanitra rery any ny tompo ny fandapa-hevitra farany mikasika aminy fa ny tsara atao dia miteny aminy hoe Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao ary zao koa izy ty raha nataniko koa izy teo aloha nataniko any leoboli manao hoe hoaiza monao rehefa maty dia miteny any izy hoe rangahy za fa mitenanao fa tsy velona reo tsy ametra-pantainao izy ko maty reny ametra-pantena maty fa tavy tsara ao amin'ny fiainatsika ohatran'le avako teo hoe narary zay tsara metrahana fantanena zao na inina mitsahana amin'ny fiainana taoko hoe marary misy marary zao dia hoe aza mihinana zao fa io iny makarary mety mahafaty tsy zay zava-dehibe tena zava-dehibe fahafantarana hoe hoaiza ianao rehefa maty
ray segondra aorena afatesanao dia efa vita, efa fantatra ny arianao. Ao amin'ny fotonteny teny hoe ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy ary samy manana ny andro miavy izay raha raiky ty ambony tany. Ao ny andro aterahana ary ao ny andro afatesana. Ho manodeny izao satria ray segondra ho a misy boky izay manao hoe ray minitra aorena afatesanao, za manao hoe ray segondra. Aiza no arianao? Any Mpanjakan'Andriamanitra samy mieto apetraka amintsika fampanina fa mbola misy petsaka famantatra an'izany. Raha tafaisaka taminao anankiray teo dia manao hoe aiza anao miambony fiangonana e raha any ao hoe tena ahitana ady raha tsy misy fiangonana misy satria misy fianakaviako zay ry tao tena misy problème hoe tao amile fiangonana izy dia niala tao fiangonana no apetraka fampanina ho aiza anao rehefa maty taitra be le hoe tena mbola sareritreritry mihitsy zany izy hoe ho aiza rehefa maty. Ke izy tomanasaytsika zany riavana amin'izao toriteny izao. Eto amin'ny anarana vakitsika teo dia resaka fahafatesana miakatra amin'ny mpianatry Jesosy Kristy, resaka fahafatesana. Luka 4:20 andiny fahatelo amby telopolo. Fa hoy Jesosy, lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia andahy mitero ho tsy mahalala ianao. Tratra ny fahalemeny olombelony Petera. Le nilokaloka tamin'ny voalohany teo hoe ianao Jesosy Kristy, nilokaloka eto tratra ny fahalemeny satria rehefa nentina ho an'ny fahafatesana Jesosy Kristy voasoratra fa nandahy Petera. Tratra ny fahalemeny olombelony. Teo an-dalam-pitsarana Jesosy Kristy tsy nandositra akory izy fa niaraka tamin'ny vahoaka. Dia teo ny vahoaka nyteny hoe ity koa momba azy momba ny Jesosy Kristy. Teo izy raha vehivavy tsy fantatro izy. Tao koa izy teny hoe ianao koa mba namany reny. Inona vany Petera, raha lehilahy tsy mba namany aho. Dia nisy ny anankiray keo hoe ileo koa momba azy marina tokoa. Teo izy raha lehilahy tsy fantatra ilazainao. Pahadombelony zany. Raha fa niaraka zao azy ka isedra ny fahafatesana dia tombon-tsopahana. Ary ilay zany hoe tranga ampiainantsika andavanandro hoe na ny toeram-piasana ohatra misy fanapahan-kevitra naraisina zao amin'ny tompon'andaikitra. Tompon'andaikitra miaraka manay fanapahan-kevitra. Nohon'izay misy zavatra kianina le fanapahan-kevitra dia manapona ny tompon'andaikitra ny olona dia hoe ahoty fanapahan-kevitra ity? Zany ke tsy nomba io e. Marina tsy momba za tao fivina tena nandahany io tsy momba an'io tsy manaiky anaraka ny hevitra tapaky ny be sy ny maro. Tsy manaiky anaraka ny Jesosy Kristy Petera eto na dia milokaloka ho mpianatra Jesosy Kristy azy. Avy eo Jesosy Kristy nentina ny fahafatesana ary nifanera tamin'ny fanjakana zao tontolo zao. Araka lalana jiosy dia manipaka ny lalàna Jesosy Kristy satria milaza ny tena ny zanak'Andriamanitra, milaza ho mpanjaka ary efa mpanjaka koa dia mifanohatra amin'ny lalàna romanina ka miendrika ho faty. Tratra ny fitsaram-bahoaka Jesosy Kristy dia nentina teo anatrehan'ny Pilato. Dia nioraka ny vahoaka, tena fitsaram-bahoaka. Vonoy. Pilato kosa raha niratsaka teo anelanelanany. Ohatrany tsy tiana meloka ny Jesosy Kristy satria mpanjaka. Ary miteny izy hoe zange manana fahefana aminao e. Na amenanao, na amonanao, tsy arianao. Tsisy olombelona manana fahefana amin'ny Jesosy Kristy zany. Tsisy olombelona manana zany. Ary teny Jesosy Kristy, raha tsy nomenanao zany fahefana zany zao ateraka aminao. Ary Jesosy Kristy koa efa voasoratra fa ho faty mba hamitsenantsika olombelona, mba hanatonantsika olombelona tamin'ny rasy nataontsika.
ary fahefana Pilato hoe fahefan'olombelona. Afaka tsara tamin'ny fitantanana itsika kristianina dia marina fa manana lehibetsika, manana mpitatsika, fa ny tena fahefantsika tsy fahefan'olombelona fa fahefan'ny tenin'Andriamanitra zay miasa ato anatitsika. Zay ny tena fahefantsika kristianina zay, tsy fahefan'olombelona, fahefan'ny tenin'Andriamanitra ato anatitsika. Ary zany tokony iainantsika isanandro isanandro, zay fahefan'Andriamanitra mitoetra ato anatsika zay. Zay maha-kristianina atsika, zay mampanarakia ny Kristy atsika. Fa tsy fahefan'olombelona mihitsy ohatran'ny fahefan'ny Pilato. Fahefan'ny fanjakan'olombelona. Ary eo Jesosy Kristy miteny hoe ny fanjakako tsy fanjakan'izao tontolo zao. Zay no ahitarina amin'izao fotoana zao dia tongatra ty amin'ny laïcité, zany hoe fanasarana tanteraka ny fivavahana sy ny fifampanjakana. Marina mandeha Jesosy Kristy hoe ameo an Kaisara zay Kaisara, ho an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Nefa entin'ny olona andavana Kristy amin'ny anaran'ny laïcité zany zavatra zany. Nahoana moa tsy avery asa eo amin'ny firenena ny tenin'Andriamanitra, atsika jeray mieritreritra an'izany diavana amin'ny maha-kristianina atsika. Zay Jesosy Kristy mifanehitra tamin'ny fanjakana tontolo zao. Fa ny fomba kristianina koa dia mifanehitra tamin'ny fanjakana tontolo zao. Ianao mino dia mifanehitra amin'ny fanjakana tontolo zao. Voateny teo Rasalama Martiora. Rasalama Martiora dia fantatsika tsara ny zava-nananjo azy. Taona kely ny fotoana namahany mpanjaka didy, fa tsy ekely eto amin'ny tany, eto amin'ny firenena Malagasy zany fiavahana kristianina izany, fa zava-nentim-paharazana no tompony fanompontsampy. Mazava tsara zany teto amin'ny firenena. Tamin'i Jesosy Kristy manera tamin'ny Pilato, tsy haiko koa na fanompontsampy koa nanjaka tamin'izany fotoana zany, fa ny fantatra aloha dia nanoratra ny Jesosy Kristy. Fa teto Madagasikara dia ny fanompontsampy zay mena vahana manokana, ary na tsara tanteraka vahana kristianina, ary nenjehina mafy na vahana kristianina. Dia ny foniny Rasalama 17 Aogositra. Araky ny tantara dia tao amin'ny fiangonana Faravohitra no nandefonana azy. Ary teo amin'ny altara amin'izao fotoana zao io, any Faravohitra, tao amin'ny fiangonana efitsika Faravohitra no nandefonana azy. Rehefa nety nofon'olo izy dia nihira. Ary talohana aminazy dia nangataky hivavaka izy. Tena ela hivavaka. Avy eo alohan'ny handefonana azy dia nateo mpandefonana azy dia niteny ny olona hoe le olona tsy pino, ay zay Andriamanitra hivavahany toa tsy mampinjatra akory. Tao koa reo mpamondro mpanapadoa dia niteny hoe misy heron'ny maizina amin'ny fivavahany fotsiopotra ity, misy heron'ny maizina fivavahana kristianina eto amin'ny fotsiopotra ity, satria tao tsy matahotra fahafatesana zany kristianina zany rehefa ho faty. Dia tao koa anankiray niteny hoe tamin'io nanatrika ny mpandefonana, niteny hoe toa mahafinaritra misy no faty anaraka ny mpamonjy raha toy zao Rasalama zao, satria tena maty ampilamina na tsy manam-patahorana mihitsy. Zany mahateo Rasalama zany. Zany ny fonona kristianina, fanehitra amin'ny fanjakana tontolo zao. Inona fa manana zany fonona zany dolo isika rehetra satria kristianina mpandarikeny Jesosy Kristy. Tsy misalasala ny teny an'izany. Manana zany fonona zany tsika, hoentina misedra zany fahafatesana zany. Ary le teny eo tamin'ny Rasalama teo dia fanaraka indrindra amin'ny vorady mbaimboly
ao mantsy ny anaty baiboly ao a tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny asa fijaliana de ataoko hoe misy tsy mino anankiroa le jolahy Jesosy Kristy eo afovoany ao amin'ika fa telo ambin'ny folo mivaky toy izao ary misy olona jolahy nentina hiaraka vonoina amin'ny ko ary efa tonga teo amin'ny tany atao hoe ikarandoha izy de teo namona an' Jesosy sy ireo olondatsy ireo ny anankiray teo akavanany ary anankiray teo akaviany ary anankiray tamin'ireo olondatsy naantony teo ireo dia niteny ratsy azy ka nanao hoe tsy anao va no Kristy mivonjeny tena anao zahay ohatra le tenin'ny olona tamin'ny rahasalama le fihinanitsy fa namaro kosa ny anankiray sady nananatra sy nanatra namaka nanao hoe moe anao koa tsy mba matahoran'Andriamanitra na dia Jesosy samy vahoeko zao aza ary marina ny anamelonantsika satria mandray ny valina ataontsika isika fa ity raso kosa tsy mba nanao zavatra tsy mety na dia kely akory azy aroy Jesosy aroy Jesosy aroy izy Jesosy aroy aho dia efa nifanjakanao ianao ary tamin'izay Jesosy Kristy niteny hoe anio ianao mianakary paradisa hiaraka aminy olon-dratsy tsy nianaraka tekomeniny tsy nanalina amin'ny baiboly tonga dia any paradisa miaraka amin'ny Jesosy Kristy ainareo moa zany ary ahoana tsika mpandray fanasan'ny tompo azo atao fombafomba fotsiny zany mpahenana zany tompo zany dia ohatra ny zavatra niatra taminy tafihena teo aloha avy eo izy a namaky ny tenin'Andriamanitra babony Jesosy Kristy ny fony izy anaraka Jesosy Kristy andray fanasany tompo nieloka rehetra dia nanajany loadoly satria andray an' Jesosy Kristy miveriny any fantaniko teo hoe raha maty ianao hoaiza amin'izao fiainana zao betsaka ny herisetra betsaka ny vonon'olona da saika etsy isan'andro amin'ny fandefasam-peo pirenena zany fandefasam-peo rehetrarehetra na fahita lavitra mampametra fantaniana hoe efa tonga teny am-potitsofiny oloneny ve ny tenin'Andriamanitra na le mpanao herisetra na ny lay olona maty ny vonoana efa tonga tany am-potitsofiny ve na efa tonga teny ampiran-tanan'izy ireo ve ny tenin'Andriamanitra melohany afatisany tany amin'ny fonjandre mandeha dia nametraka fantenora fametraka ihany hoe hoaiza anao raha maty ny andrakay nangatanana manao hoe any amin'ny elo ny andakiray ny teny hoe any pasana mbola betsaka riavana ny zavatra miandry atsika efa nanay Jesosy Kristy fahefantsika nandeha fahefana ampianatra am'izao tontolo zao ampianatra tenin'Andriamanitra am'izao tontolo zao efa narena mamonjen'Andriamanitra ve ny olona manodidina atsika averika any hoe raha mitory amin'eny za manao tory teny lavabe teneny fotsiny nala-pamonjen'Andriamanitra ny voalohany amin'ireny dia ao amin'ny jaona fahatelo toko fahenina ambin'ny folo fa toy izao nitiavan'Andriamanitra am'izao tontolo zao nomena azy zalahy tokana mba tsy hovelatra ny azy fa anana fiainana manak'izay anana fiainana manak'izay ho mandeha zao raha fiainanao alohana tongavany ray sekondra afatesanao satria ny fiainana manak'izay no azo avy amin'ray mario ankehitrio ny ampitsonao omena anio mario ankehitrio ny ampitsonao omena anio amen